fanazavana hatramin'iraika ambin'ny folo sasany alina izay menandao maro mbola ndresaka hoe inona marina ny tena zava-misy rehefa nampahafantariny ahy dia mahita kosa aloha fa misy tafahoatra sangy mihoatra ny loha anatin'izay zavatra nitranga tamin'le vaovao nivoaka tamin'ny Haino Amanjery andresahana toy io zany. Ka lafa zavatra anankiroa fotsiny tiako resahana ho antsika namana mpanao gazety androany izany hoe eto marina fa mitondra ny andraikitra ma secrétaire général ny syndicat ny mpanao gazety malagasy fa à titre personnel ihany koa zany nanoanako amin'ny mampanao gazety mo amin'ny hoe misy trangan-javatra tsy rary no mahazo an'le namana mpanao gazety. Le zavatra misy dia teboka anankiroa no everiko fa tokony ampanenona lakolosy anairana antsika rehetrarehetra ao anatin'ity rahatsia. Voalohany indrindra zany le hoe tsy fanajana le présomption d'innocence. Hatreto aloha tsy mbola misy milaza mihitsy hoe meloka avy hatrany ireo mpanao gazety avy hatrany dia ohatrany hoe traînena zany le réputation an'ireo mpanao gazety amin'ny Haino Amanjery hoe ohatrany hoe reto sady no avy hatrany dia mihoatra ny didim-pitsarana melohan'ny didim-pitsarana hoe reto ny tena navanin-dozy. Zay zany le zavatra voalohany fa na dia efa tratra en flagrant délit azy ianao dia mbola misy foana ny atao hoe présomption d'innocence raha tsy mivoaka ny didim-pitsarana. Zay zany lafiny zavatra voalohany everiko fa hoe mampalahelo raha sady tsy vitan'ny patron de presse ianao fa mpanolontsaina manokany filohan'ny république no manao an'izay fihetsika izay. Apetrako tsara fa hatreto aloha ary zay ny zavatra faharoa tsy maintsy tsy pihana tsy misy preuve matérielle mihitsy mi-incriminer na manameloka an'ireo na atao zany hoe mety afaka hiampanganany izy midalana izay tafiditra ao anatin'ny raharaha indrindra moa didira tsy mbazaha. Ny antony dia tsotra ny lalàna mametraka hoe ny eloka anankiray mba ahafahana mamaritra azy hoe eloka zany dia tsy maintsy misy élément anankitelo mamaritra an'izay ny voalohany dia hoe élément légal hoe misy didy aman-dalàna zany mandrarana izay. Faharoa manarakarak'izay dia le élément intentionnel na moral zany hoe ino tokoa fa nanam-piniavana le olona nanao an'izay eloka izay. Ary ny fahatelo farany dia le élément matériel tena nisy ve ahafahana milaza hoe nanao an'io izy proof raha matérialy ahafahana milaza fa tena didira tsy mbazafy nanao an'le fandorana. Nefa maninana avy hatrany dia mbola mandeha ny famitorana efa any Haino Amanjery any amin'ny Haino Amanjery tsika ny mahita hoe ohatray didira tsy mbazafy ho nanao an'le fandorana atao amin'ny ABC. Ary marina satria za koa nahita an'le tatitry ny pompier io tsy misy resaka mihitsy hoe voakasika ny ABC na kely azy fa ny fitehirizany entany eo an'asa antsony hoe sikma eo akaikiny eo no may. Ary ao anatin'le tatitry ny pompier dia milaza mazava mihitsy hoe sady tsy vitany tsy voakasika ny ABC fa tena mihitsy ny aingan'le afo araka ny tatitra izay voalazany eo tao amin'ny pompier zany na ny mpamonjy aitrano dia mazava mihitsy hoe nisy délestage dia rehefa taorinan'le délestage dia niakatra tampoka zany lay herinaratra le tanjaky le herinaratra le tension zany dia zay no miteraka court circuit dia izay court circuit izay no miteraka an'le afo. Ary tao amin'ny entrepôt sikma le izy fa tsy misy ifandraisany amin'ny